atolotry ny radio asiva hoeninao amin'ity herinandro ity tantara mitoy mitondra lohateny hoe safira sandoka ireo nanome aina ny tantara Nanja Mandresy Nitsorandriamora Sato Felisy Narindra Rabenarivo Sobo Fifaliana Rajao ary Benjamin nanoratra ny tantara Nanja Mandresy. Aiza mihitsy ary no misy an'ity mpanao aferana sasavavy aondranyity. Ny mpiara-miasa koa efa tena manao izay ho hafa mihitsy fa tsy mbola nahita mangirana mihitsy hatramin'izao. Ary ny tena manahirana amin'ity raharaha ity dia izao, vao mavita amin'ny mission amin'ny toerana iray zareo dia tonga dia manjavona avy hatrany ary mifindra ny toerana hafa indray. Losity marina mafy. Ny any amin'ny sy ny fiarovana koa nefa efa tena manao pression mpitandro filaminana mihitsy. Inona moa ny azo atao? Efa tao daholo izay fomba fandraisan-dahatra rehetra fa tsy misy vokany. Alefa daholo izao fitaovana rehetra ireo tadiavana amin'ny mpanao ratsy fa haimbery maina hatrany. Na ny drone aza miala maina. Laliny ity marina. Inona ny hevitra? Ahoana natao mba hatratrarana an'ilay tsy manjary reny? Sady ny olana koa ane dia tsy mba misy sary aparitaka mihitsy. Zaho koa tia moa olona tsy hita ve isary. Mazany tika. Mitady arary mihitsy zany ny andohako. Aleo mihitsy aloha anity birao dia ndeha hody fa tena tsy vitako ny mieritreritra n'ity ny andro efa alina teo. Finina ihany ary fiara vaovao tonga matetika mandeha aty amin'ny reny e. Tosy fikambanana ny reny e. Sady tsy mpivavaka koa. Tsiraka avy any fanjakana ihany koa reny ka. Rehefa andrasana indray ka jerena dia tovovavy maromaro no mivoaka avy ao anatiny. Sa ve dia mpisangasangana e? Nefa raha izany indray tsy ary ambotso ve zareo no tokony andefa hanao inona aty amin'ny tany maina be aty? Sady izay toa mijerijery be daholo zareo rehefa mivoaka. Sa mety mijery tanàna? Ahoana ary no andaminana ny fiarovana ny tanàna ny taratasy voaray fa any amin'ny tany filaminana ity. Ny carte mobile tsy misy eto fa iray ihany. Ny sasany lasa nandeha nivoaka amin'ny faritra fa misy raharaham-pianakaviana mivozenjy. Tovolahy vao fito tamin'ny andro masotokon'olona koa lasa ikaraha-mantseza vary. Tovolahy mpianatra ray aman-dreny daholo sisa ny janona eto tanàna. Nefa ity vaovao ratsy ity toa manahinana ihany ka. Nge ny sanatry ve ny tonga aty izany mpanao aferana sasavary kely izany? Iza ny mahita? Toa tsy hita mihitsy mantsy hoe ahoana ny fomba isamborana an'izany tsolà mahatsiravina izany. Ohatra visa kosa mandondona tohotry ny olona tezitra be izany. Ny rasy jerena fa sao dia sanatrika na hita olona miady tany an-tanàna tany. Tsy fandondona ny olona normalina mihitsy mantsy izany ko. Ouai, sofatra trakotaty ianao président. Manahoana ianao Madame Sonia? Azafady, manaja tompoko. Fa misy inona loto ohatrany hoe Zao président, misy vahiny mitondra fiara katokatra telo be izao anie ao an-tanàna e. Ny tena loza ary dia lasa nitsokana nidy varavarana daholo ny olona rehetra. Nefa ary zareo lasa manatony ety amin'ny tanàna ny olona mihitsy. Ka sao dia mba olona mitsangatsangana kosa aloha izany. Le izy aloha tovovavy maromaro isaky ny fiara e. Tsy haiko hoe izy, ary tsy fantatra hoe hanao inona koa. Normal be raha tsy fantatrao ka, satria tsy mbola nisy olona nanontany azy hoe izy ary ho aiza. Andao aloha sika ho any. Za mino fa ny antony itsoan'ny olona dia vokatra le vaovao ianony tamin'ny fiviriboko tany iny. Toa hitako ery ny paozin'ny olona mantositra marina ko. Izy koa ve angalatra dia hiariary be toy izany fa tsy tsokosoko e. Mety misy olona tetaviny angamba Madame Sonia. Na koa hoe misy toerana tiany ale dia mety diso lalana izy. Na teny hitsangatsangana mihitsy. Ka andao ary aloha e. Tena manamafy mihitsy an'izao zava-miseho izao ary président. Ary mety milo ianao Madame Sonia fa asa manao toy io a. Sao dia ianao indray no anahirana etiko. Eny ary e. Miarapanareo tompoko. Manaza anareo tompoko.
Za tompoko no filohan'ny fokotany eto, ary izy kosa no Madame Sonia, solon-tenan'ny fokon'olona mampandriaka zao zay tonga eto zao. Oay, misaotra indrindra nareo tompoko. Ka ianao mihitsy anie président zao no tediavinay e. Nefa vao tonga teto zay dia olona kodikody be zany ny hitanay ary tsy vita an'izany fa tena nirifatra nitsoaka namonjy ny tanàna avy zareo a. Ny sasany aza tonga dia nianjera mihitsy vokatry ny tahotrako. Avy eo nanidy varavarana daholo. Tsy mahagaga zany tompoko satria nisy fifiriam-poko tany zay nataonay herinandro lafo zay. Mikasika ninona zany tompoko? Toa mba mahavariana ihany zao zava-misy zao ko. Toa reny biby anaikitra reny mihitsy ny fiheveran'ny olona anay tonga eto. Zany hoe nisy baikonidina avy any ambony anamafisina ny fiarovana ny tanàna, indrindra ny fanaraha-maso ny ankizy vavikely. Zany hoe manomboka eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 12 taona eo eo. Finona ny anton'izany? Tena tsy mahazava amiko mihitsy anie zany resaka ao zany e. Zany hoe baikonidina izy io araka ny lazaiko anao. Misy zany tambasotro zany mantsy mpangalatra ankizy amin'ireo taon'ireo. Ny loza dia tsy mety azo mihitsy izy ireo satria tsy fantatra mihitsy ny toerana misy azy. No izay zavatra amin'izao izay dia maro tonga noho fitarainana tany ambony tany. Ary zareo na dia efa teny midiny isaky ny fokotany. Isa-paritra moa zany ny tena marina. Tamin'io teny midiny io dia naty fokon'olona izay. Ary izay no antony tonga reny fitsoahany hitanareo ireny. Mihevitra mantsy zareo fa isak'izay misy fiara olona hafahafa dia mpangalatsaza daholo e. Miala tsiny ndre madama. Mba loza koa zany marina mafy. Mba misy fanontaniana kely hoe président azafady. Alefaso ary fa miainanao ahy e. Fa ataony zareo inona hono zany zany raha tsy mahadiso e. Hatreto aloha dia tsy fantatra marina. Misy antony roa no vinavina mpitandro filaminana. Ny voalohany dia zao, mety hoe ahondrana ny andafy. Ny faharoa dia hoe mety atao sorona. Le hoe ahondrana aloha zany ahoana? Ataony zareo inona? Raha ny vaovao an'ny mpanara-baovao dia misy karazany mety anoranana reny tovovavy kely reny. Tsy azoko mihitsy nge zany resaka ao zany e. Ampio kely le fanazavana fa tsy mazava amiko mihitsy zany resaka zany. Eny ary, misy reny fitaovana avolenta be reny hamafana ny mémoire-ny ankizy ka tsy matadidy ny lasany intsony izy. Na ny ray aman-dreny, na ny toerana misy azy, sy ny sisy. Aorianan'izay dia marobe ireo fifananam-panaovina azy. Ao ny resaka informatika sy ny manodidina azy, ny aiady, ny fahaizana mahandro sakafo, ny resaka lamaody, ny fomba fisotonan'olona amin'ny fomba firesaka. Ka tsy ho zava-doza ve ny azo andreto ankizy reto raha izany? Tonga dia ho very tanteraka mihitsy. Marina mihitsy zany ka, tena very. Ka toy izy hoe président fanazavanao mikasika le resaka teo azafady. Dia inona moa zany ny tena ataony ao anatin'izany hôtel restaurant zany e? Ampahafantarana azy ny endrika, ny fihetsika, izay ananan'ireo olona tena miliardera tonga amin'ny hôtel restaurant io. Rehefa afaka 10 taona no any dia alefany zareo eny amin'ny internet ny sarin'ireo tovovavy kely ireo, ary any dia efa misy ativarotra, tsy miteny raha vola kely zany e. Ny loza nefa tsy araka ny fanarana ny zava-misy fa... Fa ilaza loza inona koa tianao président? Loza ahoana? Entiny zareo eny amin'ny toerana efa ny fanarana ireo fa miliardera ireo ka rehefa tonga ao dia omeny zava-pisotro misy fampatoriana dia... Dia vonoiny ve sa... Tsy mbola vonoiny ka, ataony takaronaina aloha. Entiny amin'ny toerana mangina dia asemy manao taratasy manohitra ny fananandrehetra na iza na iza. Ary asemy mamindra ny volandrehetra amin'ny banky ihany koa. Ireo tovovavy ireo ihany manao an'izany a. Efa tena tsara hofana mihitsy mantsy izy ireo amin'izany. Rehefa vita ny zareo famindrany any arena rehetra io dia omeny fanafody mampitsana nofo ao anatin'ny fotoana fondray dia alainy ny taolana dia amidiny amin'ny vidiny tena mampitampom-bava mihitsy. Ireo nofon'izay miraraka ireo indray dia omeny ny voay. Fa mitantara angano ve ianao ty président sa ahoana? Zava-misy ve zany lazainao zany? Maro ny madama ny fianarana efa nilalovako e. Betsaka ireo toerana efa nandehanako. Zany hoe zao e, efa nianatra tany am-pitan'ny ranomasina, tsy saingy tsy ampy tamin'izany fotoana izany no volana alefandreo ray aman-dreniko. Voatery tsy maintsy nitady asa, tsy maintsy asa alina nefa. Nanao sécurité amin'ny alina zany no nataoko tamin'ireny hôtel restaurant reny ka... Raha azoko tsara zany dia... Azonao tsara mihitsy, tsy navita ny fianarako satria efa nanomboka fantatra ny polisy ny zava-misy ka sao dia sanatria mikatra miaraka amin'ny zareo aho. Naleko nanao fo malady dia nanaiky ry zareo ary tonga dia nody avy hatrany, dia zao aty zao. Naleko nanatsara ny fambolena sy ny fiompiana satria tozany any ny fianarana ny anarako tany. Enzany zany marina mafy a. Tena narary hatramin'ny andohako mihitsy niaino an'izany tantara ny lazainao teo zany. Dia arabaina zany ianao aloha tonga soko.
misaotra anao madama. Raha zany resaka ao zany anie président tena mahavita zavatoza mihitsy ny olona marina zany ny volany avitana zavatra tsy mety tonga mety ary raha le hoe atao sorona indray anaovana mazivy tafiditra daholo zany madama, na anaovana mazio na angalana rena kibony tany ao daholo zany. Tena mila miresaka lavalava aminao mihitsy président ka. Tsy manino zany ka vahono madama. Ahoana zay tompoko? Nareo moa zany anao vakansa sa ay ve mitady an'izay anadahako izay ny tena nahatongavanay aty. Efa taona maro mantsy izay mianadahy sy ny aona, natao fitadiavana tsy mifankahita mihitsy ka tanyrazanareo ve zany eto sa ahoana? Toerana findrana vokatry ny etany ka tsy avy ety zahay ka avy any amin'ny tanàna atao hoe tsy mampody izay zahay. Ay ve fantaro tsara reo tanàna tsy mampody io sy ny tantarany. Efa mipetraka taona ditry ny 5 volana nampiofana mikasika ny fambolena sy ny fiompiana tao niaraka tamin'ny ONG fanavotana. Raha tsy madiso président, iza moa ny anaranao azafady? Antsoina fotsiny hoe Ranary tompoko. Ka fa tena marina, fantatro tsara mihitsy ianao. Mbola tovovavy kely mihitsy izay tamin'izay no nanatrika an'io fampiofanana io. Zany hoe nety ny totoanay izay tamin'izany. Nitondrako gasy sy trondro ary tantely ianao tamin'izay. Le nomenao an'izay navaly ny fanontaniana tao aoriana fiofanana marina mihitsy zany. Ka hono ahy ahoana izay tompoko? Iza moa no anaran'io anadahana io ary inona ny asany raha tsy madiso? Faly ny fiantso azy fa raha faly manana heriveny tena anarany ary mitondra fiarakodia mpitety an'izay ny asany. Ny ankoatr'izay dia mandeha miasa any andrenivohitra any izy. Fa izay asany andray aloha ny tsy haiko Nisy olona nanambaranay izay mantsy sady nanoranay ny tena misy azy saingy tsy tena hitanay ny trano sy ny tanàna misy azy Ka fantaro tsara mihitsy ny olona tetiavinao raha izany saingy tsy eto tanàna izy mipetraka fa ery ampitany rano ery fizy aloha matetika tsy eto tanàna mihitsy Zany ve président? Tsy diso lalana ihany ane zany zay raha izany Ka hono moa président, mba afaka misy manatitra ihany ve izay fa ohatrany somary be sapanana izany mantsy ny lalana iny sao dia very ihany indray izay raha ny olona hita amin'ny masonareo zao aloha tsy misy mety araka aminareo zany ny mety angamba aleo zay sy madame Soniano andeha natitra anareo eny marina tokoa zany nefa ve za mandefa sainana lavitra be nareo ka fa zao andraso eto fa akamoto vetivety dia zany olo lalana anareo eny ary tompoko dia misaotra betsaka indrindra fa mandra-patongako aloha madame Sonia dia ampivorio vetivety ireo olona mitazana ty ireo asa mpanatony aty fa mandehanany io manantony eny asa vo aminy atondeany reto vahiny reto mba apadio ny saingy marina mihitsy zany tompoko aleo ary aloha anatony any zareo nareo aloha aza mihetsiketsika eo mihitsy tsy hay mantsy izay zavatra ao anatin'ny sain'ireo olona ireo sady jereo reto tovolahy-mpianatra fa efa miandry any zavatra zany manana endrika masika koa ane reto olo reto zany lasa ry aloha ary ao tsara zay lasay madame Sonia eo eny tompoko Sinona moa mbola andehananao aty ihany tsy efa mazava aminao ve ny resantsika farany saronao moa fa noditranao ane ny antony nahafateniny iny efa iza no tsy nananatranao mba hiova nefa niova ve nao na rahanao ve zany zao indray nao dia tonga anakorotana aty amin'ny fonenako aty dia mbola tsy tezitra aminao dia lasa ianao ety mialeto ireo tovovavy etonao ireo fa tsy mila an'ireo sady tsy mila anao efa firy taona kosa ve lesy dia mbola tezitra amiko foana lahy aza mba manao toy izany moa zany efa impiry no mifona taminao sa ve mangina anao fa mandreraka sady ny tena marina koa nama tsy mbola misokatra aminao zany no foko fa aiza ry aloha zanakao tsy aleo ve izy mba entinay anao vakansa kely mitady anadala mihitsy ianao zany sady fifiko fa mahafantatra ny tantara ka tsy ho azonao zany mandehana mihitsy ianao mandeha fa tsy misy anaovako ny asako ka aza manao an'io moa lesy zay any manana fandrina hijanona aty mba anao vakansa kely mandritry ny tapabolana dia aty aminao zay no tsy mety zany ka tena tsy mety raha anao vakansa aty nareo dia ndalina mihitsy mijery toerana hafana fa ato amiko tsy mety ka tsy afaka ampiatrananareo zany dia vitanao ve nandroka anay toy izany sotro zao mihitsy raha matoty tena vitako inona moa ny averinao fa nakanaty asandrokanareo eto inona sao dia tsy fantatrao aloha fa mpianadahana isika tsy mila mpahafantarina koa na amin'izany fa efa fantatro dia hiteniny ankizy aloha apiditra ny entana ka
sy ianao ve aloha marenina sa tsy mahazo resaky to mitady anao be tis fotsiny eny zany Safiry. Manahoana ianao tompoko? Oay aky to lehibe sadika indry izy zany. Manahoana aky ry Fifi a? Fanao inona ty aminay kay nareo azafady? Hitsidika andre zaiko sady anao vakansa kely. Tsy aleonareo ve tompoko mandeha moto fa tsy mety aminay ngeny ijanonanareo aty e? Andray aky ry Fifi, zay any avy any alavitra be ny tonga aty aminareo e. Sa hoentinay mitaingina fiara vetivety alondry? Tsy mila an'izany aka, lasonareo mandeha fa tsy tianay ny ijanonanareo aty. Mba veloka izay ano vakansa aty a. Zany eny nitondranay andreo tovovavy marobe ireo ilalao miaraka amindry e. Sary dada aloha andeha ho any amin'ny efitraniko hianatra lesona ka. Azafady moa aky ry Fifi a. Maninona nefa raha mba maninona e? Sa vonono tahaka ny namonono amin'ny bebe koa izay aty? Zay dada fa lasa aloha. Finina misy moa no nantotonao any manana fisanana toy izany Fifi e? Fangaza mila toro azy fantany tsara ne zany. Sa iverinao fa kizikely dondrona na tsy malala nininy Fifi iny ha? Raha tsy nisy zavatra nabotsinao ve tany nialala an'izany kory izy e? Ianao mihitsy ny namelo azy. Tsy nisy namelo azy zany teo ry Safira. Fa nga moa tsy hitanao fa nanatrika ny lany eny aina ne Fifi e. Na eny tsara miresaka mihitsy izy. Ka nahoana moa no lazainao fa hoe namelo azy? Ka anaiky nijanonanay aty ary ve no Fifi e? Tonga de tia avy hatrany koa namany valiny raha izany no tianao ho fantatra. Mandehanany amin'izay toerana anaovanao vakansy any fa raha zalo tsy afaka ampandroso anao zany, tsotra sady mazava koa zay. Enonao tsara koa angamba ny tenin'ny Fifi teo, sa hodinao tsy fantatra izay nolazain'ny Fifi teo amin'ny mahazaza azy? Aleo azy andeha rehefa tsy anaiky ianao e. Aza manafa tsy veriny etsony koa. Zay mihitsy koa mety e. Ary aza mangatakandro fa mandehana tonga de mandeha fa manahirana. Sady so ankarary fony zanako eto koa ianao ka. Zao izy dia atsiaro ny bebe eny eo indray. Lasary zay e, veloma ianao. Aleo tsy mifandray tanana ka. Veloma de aza miverina tsony fa mandreraka. Ampihetsika an'alahelo eto ianao ka tsy ho zakanao ny lanjan'ny fahatezerako eto. Ka tsy hijanony eleto koa za e. Ary zao ny teniko aminao ry faly a. Fantatro tsara fa nametrahan'ny dada sy neny arena miafina ianao ka zao no izy. Mbola ho avy ary tsy ho zakanao ny fiverenako. Tsy maintsy azoko ireo arena miafindreo fa ataovy izay fahaizanao. Ninonino lalazaina hoe de tsy misy matahotra izay kafaranao zany eto e. Ary zao no lazaiko anao a, amin'ny fotoana iverenanao eto de aoko fantatro tsara fa tsy resaka toy izao no resaka anao fa mitady ho mahay vavana ianao zany e. Sa mbola tsy fantatro tsara mihitsy a? Zakako daholo rangazy alefanao a. Raha varatra milatsaka ianao de vatolampy ampandizanao koa. Efa lasa daholo nga izy teo ry dada? Efa lasa daholo zareo ka. Sy finina koa ty mampanjokaiky any dada eo e. Malahelo amin'ny bebe sy dada be indray nga dada. Tsy zanana ka fa toetrany Safira no tena makarary ny foko sy mandreraka ny saiko eto a. Hoa jery ry dada marina. Zany zavatra ratsy zany ve mampitanondrika anao eo? Fena nefa mba milamina be zao kosa ve ry dada de kory taninao amin'izany resaka izany indray. Za ankizy kely ty aza tsy maninona. Marina zany anaka, fa zao e. Andolo sika kakondrany atsa fa hitako efa misy masaka potiny any e. Oe, ndao tokoa ary e. Sady za efa ela be tsy nihinana an'izany akondro zany. Misolo akanjo any ianary de ento ny saka kelinao e, any a? Any koa za de sambotra valalao anazoko. Zay mihitsy ka, ndao ary. Tsy azoko mihitsy ny anao tiry fara raha izany. Inona moa mbola itehirizanao alahelo amin'izany zavatra izany nefa. Oka aloha président, tsy moralina ny olaiko aminao fa hoe inona nataoko amin'ireny tenin'ny Safira miary fandrahoana andreny. Entana neny anabavitra iny président e. Fa mbola fantatro marina mitomba anda amin'ny zavatra rehetra iny. Ary vehivavy tena mpanao bizina mahery vaika, sa maty ary tsy misangy. Ary aoko fantatro fa nianatra hiady anie izy iny, jereo amin'iny vatany ananany iny. Ka aleo zay nandinika aloko, tsy hitako izay ho lazainanao amin'izany. Eny ary aloha e, miala tsiny fa tsy maintsy ny miasanao a président. Inona fotsiny izay no mampinaminy ety a. Aleo fa andinika tsara aloha dia anao paikato fa tohatra mampatahotra any izy amin'ny fanazavana mikasika ny Safira zany. Tsy mahazo manambany azy mihitsy hoe vehivavy izy a. Manana paikady be tsy azo eritreretina mihitsy mantsy izy iny.
sady tsy mba manana fihetseham-po mihitsy na dia vehivavy aza. Raha izany anie tena mila paikaty maty-paika mihitsy fa raha tsy izany tena ho lalaovina eto tsika. Io fa manomboka azonao mihitsy izany président. Aleo ary aloha isaraka eto fa mandeha ny fotoana tsy ho azy fiketreretina mihitsy mantsy hoe rovina izy no hiverina, ary izay fiverenan'izay dia mety tsy ho izy rery fa hitondra mercenaire izy ary hitondra fotoam-pidiana ihany koa. Mieritreritra an'izany koa ne za président e. Fa hono ary faly a. Eny président, inona no tianao fantatra? Raha tsy mahadiso hoe afaka tsy lazainao raha manahirana. Alefaso fa valiko raha fantatro président. Eny ary dia aza tsy meloa nefa. Fa ilazinona aloha tianao ty président? Maninona nefa raha tonga dia tsoriny? Zao ary, inona moa zany le hoe arena sarobidy nome indray aman-drenina anao e? Ary maninona no tsy nahazo an'izany arena sarobidy zany izy? Ny tena marina no niditra ny tsy nahazahoany an'izany e. Ay le taratasy mikasy an'izay fa tao ambalany eny ka meloan'ny ekipiny masony dia nalainy ny tanako ary natorina io taratasy milaza ny fisian'ny arena sarobidy io. Tena arena sarobidy koa io président satria raha nanamboatra tanimboly dada fony fahavelony dia nahita vato sarobidy maromaro teo amin'ny toerana ray, kristal madio be izay milanja 20 kilao ary vovobolamena tamin'ny tavoahangy kely ray. Niaraka tamin'ny taratasy ireo ary nisoratra hoe fanavotana ho an'izay zanaka endry makatondray aman-dreny nahitany masoandro. Nomeniny eny ahy io taratasy io ary misy taratasy hafa koa misy plan manondro ny fisian'io arena sarobidy io. Tena marina zany le hoe nidianana tsy maleo ny ambinina dia hono ary faly a. Mbola any daholo ve reo arena sarobidy reo sa? Ny vato sasany aloha efa namidiko ny vidianako fiara sy ny vidianako tamin'ny maromarobe, saingy tsy eto fa any amin'ny toerana hafandry, ary efa nosoratako tamin'ny anaran'ny fifia avokoa. Misy amina hektara maromaro izy ireo. Dia nividy tanaky ninona be velarana be koa ary nahazo tanonaka be izay namboleko kafe. Ny vovobolamena koa bolandy, ny vato sasany koa torak'izay. Izany ny tanjako dia zao e, anomanako zavatra mitsangana omena ny fifi izy ireo any aoriana any rehefa tonga taona izy. Nahazo anjara ianao zany ry faly a, dia nahasambatra. Ary azoko tsara koa ne izany dia misy tetikady fihetsika safira sakijananao vakansy io e. Iza mahita na mercenaire iaraka amin'ny amono anao amin'ny fomba kolaka reny tovavy netiny reny. Tovavy hafahafa manko. Eny tokoa, ino indray ny tsy takatro. Tsoroko aminao fa tena vokatro le izy nanao toetra tsy zaka tamin'ny eny ka nahafaty azy ny tena tao an-dohako fa tsy izany zavatra resahanao zany. Ono ho aloha e. Eny président? Afaka miverina kely aty ve ianao raha mpitsoariva andaminana amin'ny pakiady rehetra? Tsy maninona ka, mety zany. Dia misaotra anao meloha re président fa tena zava-dehibe zao ataonao zao a. Mila namana mihitsy mantsy aho fa raha ny fandinihako an'izao ohatra mitady ho ratsy ty tantara ty e. Asa manahy ianao fa vonona nampy anao ahy e. Eny ary aloha fa ilaosako anao tompoko, mbola haka ny fiainam-pianarana koa mantsy aho zao e. Mandra-peo anary aloha e, raha mpitsoarivo zany. Fihinana azy ty zavatra hengo tamin'ny président ty e. Toa tsy mifanaraka hono madame Safira sy faly. Nefa ne zareo mpianada e. Mifandroaka be zany ondry zareo. Fihinana reny mety ho antony e. Iza mety ho diso amin'izany resaka izany. Ary inona ny antony mety tsy mifanarahan zareo? Vao tamin'izy ny aona ary ve nefa nisy olana sa olana efa nialy taona? Niezaka nisikotra tamin'ny président ihany fa tsy nety ny teny izy e. Matoa mantsy nisy izany resaka fifandroana be izany dia tena zava-doza mihitsy ny eo ambadik'izay. Sa ve mety nialina ny Safira faly amin'ireny ny fiara 4x4 be ireny? Mba vinavina ny hafa asa izay mety ho dika an'izany e. Aleo aloha atory fefa mivaly oralina koa zao. Mbola be asa tao be koa rapetso. Enzana koa ty tsy ampy volanaovana famboleny ty ka lasa mivarotra ny ambom-bava kely. Zao lasa mivarotra vary maitso koa marina. Atao ahoana e, fiainana daholo zany. Oji, fizako ary zany mandondony zany e. Nefa andro efa alina be zao. Ndraso aloha jereko fa sao dia mba olona mila fotsy. Nefa sao dia sanatridy io lahy koa. Ny ankizy koa ty tsy misy ato fa zarery. Sao dia ho faty ato koa ka. Oety madame Sonia oh. Marina sy feom-behivavy zany. Sao dia mba mpamosavy azy. Tena tsy hamoha an'izany aka. Aleo aloha mody valiana. Madame Sonia oh.
Safira ihany re le anabavany faly oay madame Safira marina aleo voainaingana fa mety tsy nahita trano andriana angambany izy zaniko nefa izany olona vahiny da fomba ahoana zany nahitany tranoko mba voary azafady fa sao dia misy mahita eto ka anahirany aleo ranga voainany dia izay alehany any alehany na zany aza aleo atao ambalahana ihany aloha ty antsy ty dia asiana kibay ty an-tanana tandremo fa tsy misangy raha vao metalatala amiko zao mandondony zao misy basany ty an-tanako aty aza matahotra moa kifa za ihany any aty Safira fa ahoana oay to mitondra kibaindry izany tena mailo dia aiza koa izay basy eo ka tsy maintsy nampiorooro any zahay fa ngalo hoe naoreriny ato mandroso aloha fa sao dia manaitra olona eto ambaravarana eto ka any an-trano miresaka fa aiza daholo ireo olona niaraka taminao efa lasa daholo ka mipetrapetrahary aloha misaotra betsaka aloha kina mpandroso ataona koa kiny tsy ampandroso andry amin'izao andro efa alina be zao fa maninona ny tsy nijanona dia vita ny veny namela andry rery taty ny tena marina dia za misy nandefa azonoto fa mbola misy zavatra ho regleko izay ky mikasika amin'ny faly ahoary aloha misotro kafe fa sao dia mangatsiaka ndry sady zany eky tsy ny sakafo hariva misy tsy olana ake zany misy mofo ampy andry tsara ato aleo aloha alaiko vetivety fa atao anaty boaty ato misaotra andry ihany aloha ka mazotoary aky sady miresaka ihany sika roa fa ahoana marina aloha momba nareo sy faly zao ary aleo fa zavaiko amindry tsara mihitsy ilay izy fa zao aleo mba sekiriantsika sindry ihany aloha zao zavatra zao dia aza miteny amin'iza koa ndry hoe ato tsy tsara ho fantany mihitsy mantsy zao fisiko zao ny tena marina ky mbola miafina aloha satria maro be ny zavatra mbola alamina ary mangataka fanampiana amindry koa fa ho sarotra mantsy zao raharaha zao aza vao tsara amiko ary aloha dia hitako hoe izay hanampiako anao mikasika andreo ray aman-dreniko aloha no lazaiko voalohany angambany efa maty daholo mantsy izy mivady ary efa ela ihany koa zany ve narary ve sa nitoetra mifaly aky ny tena nahafaty azy ireo ahoana tsara hoe nitoetra mifaly ahoana koa aza vao tsara aloha ka faly aniky ka mpifoka rongony be tamin'izany piloka mamilava mikasitanana ray aman-dreny mangalatra vola ao an-trano na raha fosy tapaka lalan-drany eny nafaty an'izy mivady vokatry ny natao mifaly ary ny tena zava-doza dia nananarena miafin'izay zay lova tamin'ny dadabe sy bebe anay ireo nafatotry faly izy mivady ary nitereny amoaka an'ireo arena miafin'ireo Andriamanitro manana toetra toy izany ve kay mifaly iny fa ahoana vao fitaka daholo nganareo ka tsy izany mihitsy angeny nafantaranay azy ety olona tsongon'olombolo misy izy iny mpampiavana mikorotana samihafa ny toerana misy azy tonga dia tsy mba tanteraka mihitsy any ianareo raha izany no izy mba halalina indray zany marina dia hono azony ve zany ireo arena sarobidy ireo sa ahoana azony soma tsara mihitsy zany any ny antony soahany taty aminareo taty zany ve ka to tsy hita firy hoe manana an'izany arena sarobidy zany any izy tsy hitanao amin'ny fiainana ve zany madame Sonia maranitra ny mifaly iny izy ve manana an'izany arena sarobidy zany dia ariariny aminareo eo moa tsy asa angamba mety any ambadimbadika any ngamba nanangana ny zavatra fa tsy nataony hita amin'ny mason'ny olona mihitsy marina tokoa aloha zany dia hono ahoana ky fa tokony ho anjaranareo mianadavy zany aloha ireo arena sarobidy ireo ny tena marina ky voatolotra ho amanokana ilay izy no za manana ny fahendreko izy kosa tsy nahazo anjara no ireo ditra be nataony zany any nahatonga azy nanao reny fihetsika nahatsiraviny reny kinonary aloha zany ny fanapahan-kevitra ny raisiny indrira azy zao fandehan'izao zao ary mila manomana paikady tsara tsika sindry satria sika ahoana aloha fa tsy azoko zao manomboka izao raha mety indry dia mpiara-miasa amiko meko vola izay ilay indrindry ary ataontsika izay andravana ny faly ary tsy maintsy azontsika ireo arena sarobidy ireo izay ny tanjona nefa atao pasilonsa fa tsy tokony isy afantatra an'izany na président aza ary ny fahitako an'io président io tena olona maranitra dia maranitra mihitsy ka raha voatsy mitandrina eo sika tena ohatra ny tsosamby izany programanao izany mihitsy any izy marina
aza matahotra indriva efa zatrady amin'izany ahy e. Zatrady amin'izany ahoana moa fa tsy azoko. Sao dia mba efa tsy ho vavy ary ndry ity taloha e. Zatra manao tetikady amin'ny zavatra rehetra ky izany a, fa tsy hoe tsy ho vavy akory. Dia ahoana azy ny fanarahany e? Voalohany aloha dia izao a, sy nandeha izany re namako ireny fa miandry any ivelan'ny tanàna any, ary efa nisakafo aho fa tsy hoe tsy nisakafo akory matoa. Safera, fa ahoana ky izany a? Paikady daholo izany mba azahoako miditra ato amindrihana zavaka an'izany zavatra rehetra izany e. Indrindra mba azahoako andrio namana satria mbola tsy tokony handehandeha amin'ny andro mazava aloha raha tsy efa milamina tsara ny zavatra mikasika amin'ny faly. Tena miaiky andrety mihitsy marina mafy ka mojerena fa zavatra tsotra kely natao ndry nidirana tato nefa kay tena zavatra tsy fantatra mihitsy. Ka miainao tsara azy ndry e, zao avy ny tetikady ataontsika. Lazao azy fa miainao ndry ahy e. Ary aiza ry ty valiny tsy mbola tonga e. Sa ve niverina tao ray safira dia raiky tatraondray ny aty, ka tsy zay ve nama vao tena tambo ny zavatra iseho ao a. Enjana koa ty namaka, maninona mora andeha ho tsereko eny mihitsy e. Zay mihitsy ranka, aleo amoakamoto aloha dia tsorikeny vetivety. Andriamanitro, fino ny reto olona mitangorona be ny toerana misy ny tranony fary reto. Ny raso hoe tsy anatona aloha hijerena izay tokony atao, reny fa lasa tsy kelikely ny olona. Hoay marina mafy, to marina tsy losy ty. Ny raso fa misy mpitandra filaminana amin'izany ireo e. Aleo anatony iny amin'izay hoe dia izay no zava-misy rehetra président. Mahay tsy nisy azony raisina ny tranon'ny monsieur Faly mianaka, zay ireo amin'izao hitanao izao e, rindrina sisa mijoro. losy dia marina mafy, dia ono asefo. Eny président, inona no tianao fantatra? Efa nizavaina ve hoe mety mahiovy izy mianaka sa afaka nandositra ihany? Araka ny fanadihadiana nataonay teo sy ny fizavana nataon'ny fokon'olona dia mahitao izy mianaka. Ireo efa nyfonosin'ny fokon'olona ireo e, taolana sisa tsy lasa lavenina. Eo amin'ny ankavio ny an'ny fefy ary eo amin'ny ankavanany kosa ny an'ny monsieur Faly. Fa tena ahoana loatra reny tonga amin'izao izy ty sefa. Gravy ty, tena gravy. Dia ho sanatria ve ka vokatr'ilay président, nahoana no tapahanao ny teninao? Rasiko amin'izany teninao izany dia misy zavatra fantatrao a? Aha, mety vokatry fifitsy namono afindray so nahatonga an'izao. So everinao fa zazakely ka tsy alala n'izany zavatra eritreretinao izany aloha e. Aleo anao président makany amin'ny birao aloha raha pitsy maraina mivaly fa mila miresaka kely sika. Loza koa ty vava-tsy ambiny ty vokatry ny alahelo marina mafy, marina tsy eny resefa, aleo fa hoany ahy. Matoky anao a président amin'ny fotoanantsika? Eny tompoko. Matazatazana kosa aloha eto amin'ny varavarakely ambony rihana ny tranon'ny Sonia eto e. Sady mba misy rivodrivotra no misy isainana tsara. Enao indray aloha Faly dia tsy maintsy ataoko fay amin'izao fotoana andalovako aty izao a. Nahoana ny ianao rery ny galabina amin'ireo arena sarobidy ireo? Tsy misy io. Ifampitady tsara sika an'io. Ohatra marina mafy. Finina koa ireo olona mitangorona eo an-tokotany malalaka ireo. Iny koa Sonia fa miazakazaka manantona aty. Sady ny ohatry ny hafahafany izy izany e. Safera, midina aloha ndry aty ambany aty e. Moramora ky fa misy maheno eo ny hoe ato ahy e. Ka tsy mety kosa keny ataondry a. Aiza ve ky dia fara amin'izao. Nefa ndraso aloha, kalmy ndry dia mitenena moramora. Inona ny zava-misy fa tsy maharaka mihitsy ny tenanay e. Aza vao tsara. Neka andry ty mihitsy aka. Tena tsy namela andry mihitsy izany raha tsy lasa Sonia, aza vao milamina tsara aloha zavatra rehetra fa tsy misy mazava amiko mihitsy ny zavatra tenenindry izany. Mody fanina ve ndry sa ahoana e? Eo ndry dia Sa ve dia adala ndry ka fantatro dia anontany e. Tsy fantatro dia mahatonga ndry aviavy be ohatr'izao. Zao ary
ny fety-ampiandohana dia tsy anaika fa ifampitady sika. Findry ve tsy mahazo resaka e? Azavao any zava-misy. Tsy misy azo koa ane zany e. Inona ny vorian'ny olona teo amin'ny toerana malalaka be io? Ary inona ny mahatonga andry tonga fofona be toy izao? Nidorandrindra ny faly sy fifi ary matao izy mianaka dia ahoana tsara hoe Sonia? May ve aza mody faniny eo kendria. Naniraka andreny mpiara-miasa amindry ireny ndry andorony trano faly sy fifi no ireo arena sarobidy ao aminy. Ary iza koa moa ny mahita na efa lasandreo mpikaramanady ny karamaindry ireo ny arena sarobidy dia mody faniny eo fotsiny ndry e. Toy izao trano farany aloha fanazavandry dia kalma tsara e. May le trano dia ahoana? Aizy fifi sy faly? Taolana sisa e. Maikila firehatra tao. Ary eo amin'ny trano-pokon'olona ny razana izay taolan'izy mianaka. Ao ny fokon'olona miandry azy sy miandry izay avany e. Dia tsy izy izany fandriana andorony trano sy namono azy mianaka. Andriamanitro, fa iny ty zavatra eny nisofoko ty e. Aza tondry fefenana amin'ny toetra mahatsiravina andrio fotsiny Andriamanitra e. Oka kosa aloha ky so dia mba mahery fiteny loatra ndry izany. Hitandry tsara nefa aza miezaka amin'ny aro teny eo aloha ndry e. Tsy mivavandry ihany akory ny teny tamiko hoe so dia mba efa tsy ho vavy ary ndry ty taloha e. Zatra manao tetikady amin'ny zavatra rehetra ky izany fa tsy hoe tsy ho vavy akory. Dia ahoana ary ny fanarahany e? Voalohany aloha dia izao sy nandeha zany re namako ireny fa miandry any ivelan'ny tanàna any. Ary efa nisakafo aho fa tsy hoe tsy nisakafo akory matoa safera. Fa ahoana ky izany Paikady daholo izany mba azahoako miditra ato amindrihana zavaka an'izany zavatra rehetra izany e. Indrindra mba azahoako andrio namana satria mbola tsy tokony handehandeha amin'ny andro mazava aloha raha tsy efa milamina tsara ny zavatra mikasika amin'ny faly. Tena maiky andrety mihitsy marina mafy ka mojerena fa zavatra tsotra kely no nataondry nidirana tato nefa ke tena zavatra tsy fantatra mihitsy. Afaka mba miainao kely ve aloha ary ndry e. Misy zavatra zavaiko kely amindry aloha dia amin'izay ndry mino tsara hoe tsy izany eo ambadiko izao resaka izao. Eny ary alefa sy fahinoko fanazavandry. Zao akia marina fa manana tanjona goavina ny faly dia ny azahoanandreo arena akibon'ny tany izay ao amindreo. Fantatry ndry tsara angamba fa tsy mbola azo ireo ary vao manao tetikady azahoana an'izany mihitsy sika. Izay ny resahantsika sy ndry farany e. Ka fomba ahoana moa ny aminoko azy? Raha ohatra ka efa azoko ireo arena akibon'ny tany ireo dia mety azo inona ihany ny fitsarandry ao namono amin'ny faly sy fifi. Sady ireo ankizy miaraka amiko ireo anie tsy mihetsika izany mihitsy raha tsy mahazo tory lalana avy aty amiko e. Azo eritreretina ihany izany. Ka raha ny eritreritry ndry ary ina ary no ambaditra ny zavatra izao. Tena mpanina mihitsy ankiza. Malahelo ny anatahaka sy fifi ihany koa. Tia andeha hijerin-drazana nefa matahotra fa so dia misy tsara avy hatrany hoe namono an'izy mianaka. Ka na i président raha ve tsy hitorokanao avy hatrany any amin'ny polisy no ireo fifamaliana fanaovanareo? Ary noko avy hatrany koa fa efa fantatry président amin'ny Atsipria mihitsy ny momba anareo Dia inona kiny ataoko Dia mbola misaritako ireo fokon'olona ireo dia mandeha any ianao miala eto aingana dia aingana miaraka amin'ireo namanao. Marina tokoa angakizy ka andao ary apio hivoaka ny tanàna e. Zao ary anao reto akanjoko reto dia mandeha rery ianao makany amin'ny namanao. Tsy azoko aterina ianao fa so dia tiran-doza ka ho sahirana eto amin'ity tany honenako ity. Za raha teo koa mbola tsy nanao zavatra rasy teto amin'ity tanàna ity ka tsy maintsy mitandrina mbola mamy ny ainako. Eny ary aleo anaovako aloha reto dia andeha sotra besaka andry ihany aloha kia. Ahoana zao zavatra mitrango izao e. Lasa dia lasa mihitsy ny saika. Iza ny ratsy fanana ndorony trano ny faly sy fifi. Inona ny mety ho ampiny? Ahoana ny tetiavana ny safira? Tsy misy larana finday, tsy misy atrisy. Sa ve sanatria izy re namandreny ihany nandorony trano faly dia lasa izy nitsoka? Dia mety ho tonga amin'izany ve ny tsy fankatiavan'izy menaday? Dia ho izany safira ve? Zaroko tsara manko ny resaka nataon'ny faly tamiko tamin'ny resaka ny fanaovana hoe oka aloha président tsy moralina no iraiko fa hoe inona ataoko amin'ireny tenin'ny safira miaro fandrahoana an'ireny. Enjana neny anabavitra iny président tsy mbola fantatro marina mitomba nda amin'ny zavatra rehetra iny ary vehivavy tena mpanao bizina mahery vaika sa maty ary tsy misangy ary eo koa fantatro fa nianatra hiadana izy iny tsy ireo amin'ny vatana ananana iny. Ka raha izany ny mety ho vitan'izany sa ve ifasony safira le rena sarobidy dia nofitainy tao izy mianaka ka tsy izay vo tena ho tantara. Zao ty lasa sandray nitratra ny ankedy aty amin'ny mpitandro filaminana. Za koa dia tsy nitandrina mihitsy tamin'ilay teny tapaka kely iny.
Zafato fa somary tarakely président, mbola misy zavatra maika tsy maintsy nalamiko aloha. Tsy somaninona tompoko fa ento ny resaka ao. Eny ary, fantatro fa lehilahy manan-tsaina ianao, fantatro koa fa tsy ianao no nandoro ny trano Monsieur Faly ka nahafaty anisy mianaka araka ireny efa hitantsika ireny. Mino fa azonao tsara ny antony nampanatsokanao aty président. Eny tompoko. Aleo somary avelo kely aminao le teninao tapaka ka nahampanahy zany hoe le resaka tsika mihitsy moa no avelo kely aminao e. Fa tena hoana loatra ireny tonga amin'izao izy ty sefa. Gravy ty, tena gravy. De ho sanatry ve ka vokatry ilay président, nahoana no tapahanao ny teninao? Raha azoko tsara amin'izany teninao zany de misy zavatra fantatrao anka mety vokatry fifidy namono afony ray zany angamba ho ano. So iverinao fahazazakely ka tsy alalan'izany zavatra feninao zany président. Aleo ianao président makany amin'ny birao raha mbe tsy maraina amin'ny valy fa mila amin'ny resaka kely sika. Zay no resaka ny fanaovantsika président. Miandry ny fanazavanao tohizo le teninao hoe te ho sanatry ve ka vokatry lay. Nefa na zany aza manay ianao fa tsy hamatotra anao fa te halala ny zavatra marina. Eny fa na tenao io koa aza ambarao amiko mba hanampy atsika. Aminay mpitandro filaminana mantsy président, tsy misy azaorina ny teny rehetra ataon'ny olona miresaka aminay. Miaino anao ary président, le faso ny resaka ao. Eny ary, aleo fa azafaiky anao antsiporia mba hifanapitsika itetiavana amin'ny marina. Zay mihitsy, azonao ny tiako tongavana président. Tsy misy latsaka izay fanazavako izay sefo. Izy rehetra fa ny akoatr'izay tsy fantatro. Ka efa lasa marina ve zany madame Safira napaviny io sy ireo mpiaraty aminy sa ahoana? Ny hoe efa lasa aloha ho sarotra amiko satria tsy hitako izy taoriana io drama io. Araka ny fanazavako teo mantsy de tsy nampiatrano azy Faly. So de nisy olona hafa nampiatrano azy ohatra na tsy fantatro? Raha ny fijeriko ireo olona rehetra tamin'ny fahatongavany ray sefo to tsisy olona sahanao an'izany mihitsy ka. Raha izy zany anie président, mety ho Safira mihitsy nandoro ny trano ka nahafaty anisy mianaka. Mety hoe niderenina na mpijaliny tao izy mianaka de niprotsaka ho azy ny rena sarobidy araka ny fanazavanao teo. Matahotra ny valifaty izy zao hitantsika izao, araka ny fitenenana hoe ny maty any sy miteny. Tsy misy rarahinan'izay mahampianata azy fa ny teny ilainy de ireo arena sarobidy. Mety efa tetika matipaika mihitsy no ambadika izao. Sa hono izy ianao président? Na za koa aza ny sefo mba nieritreritra an'izany. Azo ny arena de nadio ny rano ny tany. De ahoana zany mety fomba hitatsika an'io madame Safira io président? Ho sarotra ihany sefo satria na ny larana finday izany tsy misy. Ary na misy tsy efa nofonono rehefa vita ny afery. Ny adresy koa tsy misy hijerena azy. Président, ho sarotra ihany ty fanadihadiany ty raha izany afa-po amin'ny fanazavana ve aloha anao sefo fa mba hangatatanana satria mbola be ny aza miandry mbola miandry amin'ny trampokon'olona koa manko ireo fokon'olona amin'ny anaovana ny razana. Eny ary, tia ny larana findaiko président ka raha misy zavatra hitanao de mba ilazao misaotra anao sefo. Eny ary fa mandrapero tompoko. Azafady président. Eny sefo. Azonao atao ny fanapakevitra rehetra mikasika ny razana satria efa hitanay mpitandro filaminana. Eny tompoko, misaotra anao indrindra sefo. Ndao ary président. Madame Safira, tena ohatry mampiaya tanteraka mihitsy amin'ny toetrany. Nitondra fiara 4x4 vaovao be miisa 3. Ny famaly tamin'ny Monsieur Faly. Taorinan'izay de mainy trano ary matao izy mianaka. Amin'izao fotoana izao tsy hita izay naleny. Nisy arena sarobidy tao aminy izay lovany. I madame Safira tsy nahazo tamin'io arena sarobidy io. Raha zany fanadihadianany amin'ny zava-misy izany de tsy salasalana fa olona inona ho nahafamin'ozy de madame Safira napavy mifaly ty. Nefa aiza no ahitana azy? Tsy mbola hitako izy, ary tsy misy sarony ihany koa ka hoe hanaovana fikarohana amin'ny tambazotra. Nefa raha sanatria ka tsy meloka izy, tsy afa-baraka ve ny mpitandro filaminana amin'ny filazana tao? Aleo mandinika tsara fa ho tantara ihany izy zany
tena ohatrany tsy mahazo aina mihitsy amin'ny marina mafy a. Mieritreritra n'ity zavatosa mahatsiravina niseho tamiko ity. Ahoana ny fomba ahitana nava amin'loza amin'izao? Safira ve sa tsy safira? Raha tsy izy dia izy. Samy misy olona hafa mahafantatra ny fisindra aoriana sarobidy eo amindreo dia zay ny tena marina. Ay reto fokon'olona miandry ny fahatongavako marina. Inona no lazaiko eto? Président, manaitra koa ny enao zany Madame Sonia e. to variana dia variana ho aty ianao e. Tsy tokony hipetraka mihitsy ane izany fanontaniana izany Madame Sonia e. Hainao ihany ny zava-misy. Marina tokoa aloha zany e. Nefa inona moa ny azontsika tao eo? Ahoana nahitana ny mpanao ratsy? Enao ve aloha tsy mba nahita zavatra mety hanarana ny mpanao ratsy mihitsy e? Zaho koa anie zao vao tafavoaka tao an-trano tao e. Tonga dia valaketraka fotsiny tao ah. Arono ahy, sao dia mba nahita Madame Safira ianao, na ohatra hoe manana ny adresy ny nalarana findainy. Ny olona anie zao miandry ny fianakaviany amin'izao razana ato amin'ny trampokon'olo izao e. Reny nentinao reny eny izy dia tsy miverina tetsoa e. Mety tany angamba dia lasa. Sady tsy nametraka an'izany adresy izany koa izy e. Fa angamo nisy fotoana nionana tamin'intsony taorian'andre fifampiresahana teo amin'ny kianjo reny e. Ka tsy misy azo atao anie izany. Izy tsita ny fara-pakevitra raisina angamba any tonga dia lefiny eny fahasambahiny ireo taona nisy mianakireo, sa mijerirehitra hafa any aminao Madame Sonia? Tsy maintsy izay tokoa angamba no atao e. Aleo ary ampivory an'ireto fokon'olo reto aloha ho anambaran'izany fanapahan-kevitra izany. Sefo koa efa nametraka zao adito zao tamiko. Andao ary dia avy eo hita indray sy tokony atao e. Andao ary e. Tena tsy mazavazava amiko mihitsy izao fisehoan'ny zavatra izao a. Iza ny tena mivadika ka nandoro ny tramon'ny faly sy fifi? Iza? Tsy hitako mihitsy izay ambara amin'izao marina mafy. So sanasiary ka nisy nafantatra hoe manana an'ireo harena sarobidy ireo izy dia nisy nanafika tao hoe ohatra hoe mety mahalala ny tantaranay dia nahita tonga teo dia nanafika melohan'ny fotoana, na hoe mety namany akaiky ihany ny tantarany momba azy dia nanapoaka azy e. Mody nanao malemilemy teo dia izay ndrefitra tamiko tonga dia varadatsaka. Ny fanontaniana goavana mipetraka koa nefa dia izao, lasa ny marina ve ireo harena sarobidy ireo? Ahoana ny fomba halalana an'izany nefa? Tsy maintsy manohy sereto aloha fa raha tsy izany dia karazana votsotro raha tsy mitandrina. Dia ahoana nefa? Aiza ny toerana hijanonana? Tsy hoe ety amin'ny tanàna manodidina mihitsy aloha satria tonga dia ho maila avy hatrany ny mponiny. Ary sao dia mba tia président tia koa tsara ny nanapoaka azy tao. Ino mantsy ny tena namany? Mety mivadika taminy? Sady ny fijery azy to karazan'ireny olona maranitra be reniko. Ary sao dia izay marina azy. Mety hoe natahotra izy fa izara ny harena sarobidy amiko faly, dia tsy azo anjara izy. Dia izay ngamba ny nahatonga azy nanao zavatra mahasiravina toy izao. Andraso aloha, misy zavatra tsaroko mihitsy ity. Talohan'ny tetezana hiditra ny tanàna toa nisy aram-bato be izay. Maran'izany, oka, vita ho azy izany e. Aleo engateny izao. So aloha fa tafavoaka ny tanàna. Dia ahoana reto akanjo Sonia reto? Ndrasy fahitako ny hevitra. Ataoko mahalala an'izany Madame Safira izany nareo le tsy manjary rehetra reto anio. Ka mipetrapetrary ianao président? Misaotra betsaka dia miala tsiny raha manako taba fo maraina Madame Sonia. Tsy maninona ka, eto ary ny dinidinika ao e. Azo fangany dia lavitra ianao izany to mipampisakosy. Anka, aty aminao mihitsy no atondiko. Mety sy ho amposinao angamo zao diako izao Madame Sonia. Ho sarotra nefa tsy maintsy. So dia mba ilazaloza tia indray ary ianao ity président a? Tsy hoe ilazaloza ry madama fa tena loza mihitsy a. Aza dia manao izay mampitahotra anahy eo re ianao président a? Ono Madame Sonia. Ahoana izay tompoko? Finona moa ny ratsy nataon'ny faly anao dia manana fisainana hafa aminy ianao. Tsy azoko, fa inona kosa ny lazainao izany e? Fa misy inona marina e? Tsy mba tiako ny any resaka miolakolaka toy izao ry président fa tonga dia lazao ka. Zao e, nanao fisafona voamaraina be teny amin'ny tranon'ny faly any io. Nijery manodidina sao mba misirika ahafantarana ny marina. Ohatra hoe zavatra latsaka,
dia tongotra sy ny sisa. Dia ahoana? Nahitenina zany ianao? Ndrasoary, nisy zavoka nitoroboka be zay teo antsinanany tranony faly. Somary miatakataka lavidavitra kely izy io, ary io ny lalana mandeha mivoaka miatsinanana mamonjy ny lalana any amin'ny arabe ambany, dia mivoaka makany amin'ny tetesana avy eo. Dia maninona daholo zany rehetra izany ka? Taona nahitako an'itesako sendriko ity e. Zany ve? Ka raha izany anie an'le olona nandoro ny tranony faly zany iny e? Azonao mihitsy, tena n'le nandoro ny tranony faly mihitsy, miaraka amin'ny fitafiana ao anatiny. Ka tsy tonga dia nentina tany amin'ny mpitandro filaminana fa mbola entinao aty indray? Tsy maintsy ho entiko any ihany izy ity rehefa tsy mahita marina. Aleo fa avoakako ato dia ampijereko anao sao dia mba fantatrao. Miaraka amin'ny taratasy kely nentina teny an-tsena mantsy no ato misy entana novidiana, toy ny hoe siramamy, sira, kafe, savony. Ka voay ary hoe sao dia mba fantatro ihany azafady e. Nefa mialohan'ny ampijereko anao an'ireto mba hainoy kely hoe izany fofona ranomanitra izany azafady. Hoe azafady? Anisy zany, mbola tsy sokafako aloha ny sakosy fa hainoy tsara. Marina tsy... Madame Sonia, tampina sady agnan-tomy. Reto ary le fitafiana, reo, mba fantatro fe hoe iza ny tompony. Andriamanitro? Fa... Inona moa ny idiran'Andriamanitra amin'izany? Ao zao Sonia, dia ho vitanao ve? Président mba sanatria avy kosa moa e, marina e. Aiza koa no... Ka ny fitiavam-bola nga hafana mieritreritra tsony hoe mety na tsy mety fa rehefa atao dia atao na inona vokany. Tonga amin'ny fiteny hoe tsy tia lala, sady tsy mijery izay lalaka ivoana milohan'ny fotoana fa atao fotsiny aloha izay idirana dia zay. Oka kosa aloha président, tsy nanao an'izany na oviana re zay e. Efa porofo mivaingana bive dia mbola mahita vady ihany ianao e. Sa tianao nampiakarako an'ity raha teo any amin'ny filaminana vao iaika ianao. Nefa ko fantatrao fa raha tonga an'izao porofo zao tsy tonga dia fonja miandry anao, indrindra raha fantatry Safira fa ianao sy izay namanao no nandoro ny tranony faly ny ireo rena saripita. Fa tsy nandoro ny tranony faly zany a, hainao ihany ny fifandraisanay? Lava be zany fa izao e, izavy nareo no nandoro ny tranony faly ka naka ny rena saripita ao aminy, dia aizy ireo rena saripita azonareo reo, valio. Tena mandoaly keto anatrianao reo za président, marina mafy mihitsy a, tsy nanao an'izany ary tsy nahita an'izany arena saripita izany velively. Mbola samamorona ihany ve ianao e, ary nitsangana aloha ianao fa tsy aza mandoaly keo amin'ny loko eo e. Ka ianao any tsy mino amitsy e. Ove Madame Sonia ny zava-misy dia mbola inonao ihany sa moramora aminao no nahafatesany valy sy fifi. Tsy mampaninona anao zany rehefa azonao ny rena saripita ao aminy. Aleo ary fa hazavaiko aminao le resaka e. Hitsotra ihany moanao ka eo miolakolaka eo. Lasao ary, dia lasao atsiporiany. Safira nanao andreny akanjo reny, ary ranomanitra tamin'ny akanjony zany miraikitra amin'ny akanjoko izany. Ahoana tsara hoe Safira, raha azoko tsara ne zany ka... Ndraso aloha fa anazava aminazy aminao tsara mihitsy ahy e, aza tapahanao mihitsy aloha ny teniko, ianao fa hotoisako ny resaka. Eny ary, miainanao fa tena liana amin'izany fanazavanao zany. Zay ny zavatra rehetra mifampiresahanay teto e. Raha azoko tsara mantsy dia jovavy, tena jovavy ny Safira iny matoa nivadika tamiko toy izao, ary tsy te halalan'izaniza mihitsy izy. Sofa ianao nahitandreny akanjoko reny tany président, ary ny sakosinisany akanjo iny tany aloha dia tsy hafa azy e, satria io miantona io sakosiko, tsy manana an'ireny lafo vidy be reny a. Ka ahoana ny momba ny tranomay? Izy ane no... Eo indray aloha mbola tsy nahitako fanazavana e, mariako fa tatamiko izy tamin'ny fotoana nahamain-trano io, ary tsy mihetsika amin'ny toerana mihitsy ny namany raha tsy manome baiko izy, satria izy ny lehibe an'ireo tovovavy namandreo. Lalina zany marina, tena lalina. Ka raha tsy ary ianao no nandoro ny trano sy namonana izy mianaka dia mety ho izy. Tsy misy mahavaly an'izany fanontaniana izany re président, satria tsy nisy marika na nisy olona hita nandositra. Sofa nakaty aminao aloha fa tsy tonga dia nakany amin'ny sefo. Raha tonga dia tany angamba dia tsy hinanao mihitsy izy fa tonga dia nitazona avy hatrany anao ary napetitra anao apontsy, ninona fandresendahatra anao. Marina mihitsy izany président, misaotra betsaka anao ihany aloha nanaiky ny hainao sy ny nino izay zavatra nolazaiko e. Ka raha azoko tsara ane zany tsy mbola laso io Safira io fa mbola any amin'ny manodidina any, mbola mitady io arena saripita io,
ny ao anatin'ny saina anie dia hoe mbola ao ireo fananam-be ireo e. Dia inona zany ny antony mametrahana an'io akanjoko io tany? Voalohany aloha anjoto anao izy ary tena mpiatra anao mihitsy. Na mety misy antony hafa tiany atongavana, mety hoe hipiresy anao izy hikarika an'io arena sarobidy io, fa raha tsy zany dia hotoriana anao nandoro ny trano. Izany no mety afaka anao raha mety ho izay ny saika tetiny. Tena maranitra mihitsy anie isafirin'izany ra izany e. Ohatry ny lasa matahotra anie za président e. Izany mahita na mety isapotina tampoka aty izy raha sy naombo ny tetika nataony. Zay mihitsy, tsy maintsy azanao mihitsy izy na inona satria olona ilaina ataon'ny fitaovana ianao. Ka inona ary zany nataoko e? Inona ny hevitra torinao ahy? Zao ary. Mangingina aloha ny vaovao tao anatin'ny 2 andro zay. Asa sy ny seho tany an-tsena tany zay. Tô ny ely vetivety mihitsy mantsy ty zava-tosany tranga tamin'ny faly ty. Ohatra e, ary tena bozika ity matiny na tonga ny ty motoko ty tsy velona teto. Mandreraka tsy. Ny rasy aloha andramana n'le bozy resery vata aloha jerena raha mety na tsy mety keo. Manao anao Ramsey? Salama tompoko. Avy any ohatra e, fahoana koa ty fomba fitafinao ty sifo. Kalma tsara aloha ianao dia henoia fa misy vaovao matsiravina. Tena mitady arary andoha mihitsy ne za sifo vao maheno an'izany vaovao zany, nefa ambarao ihany aloha. Fantatrao ve zany Lily zanaky Madame Véronique sy Monsieur Baris zany? Avery andafy zany, fa ahoana sifo? Zany hoe napoaka ny zalahy tamin'ny maraina andeha ho any an-tsena. Ahoana tsara hoe sifo? Napoaka ny ahoana aloha fa tiazoko e. Nitsiriny ve? Hitanao le lalana manitsy ary ambaravaram-bato io, somary teritery mantsy izy io. Lalan'ny olona metsina io rehefa teo tongaingana izy. Hitako tsara mihitsy io ka, efa mpandeha mihitsy ary rehefa maika. Tara fiangana izy telo mianaka, satria ny olona rehetra rehefa mandeha dia miarakaraka daholo ny maraina be. Fizy telo mianaka kosa tamin'ny fito vao nandalo teo. Ay fa nisy ny andrekirika teo, dia nidaroka nisy ny vady ary naka ny zaza. Andriamanitro, zava-doso zany marina mafy. Dia aizy ny vady amin'izao fotoan'izao. Zany hoe efa nazo fitsaboany any amin'ny hopitaly izy ka. Kinona amin'izany moa zany no tena anaovanao an'izao fitafian'izao. Ary maninona no aty amiko anao no mandeha? Nisy ny antso tamin'ny telefona 20 minitra teo ao zay. Nasainina ka ty aminao fa ianao no mahafaolana izao zavatra hatrehan'ny fanjakana izao. Oka aloha, miala tsiny aloha raha hitena an'izao teny izao a. Mba hampitandry filaminana ihany ve ianao dia antso telefona tena ofanao programa toy izao? Efa vita profo zany fahasamanay ianao e. Azo antoka. Ary olona fantatro tsara ny antso ahy, ary ho ansika zao dia zao. Avy aloha ao motonao io a, hoentina namako mody fa mandeha tongotra sika. Soly amin'reto efa netiko reto ny akanjonao dia ndao andeha. Afa mihitsy anie so zavatra sosefo e, tsy mazava. Eny e, ho vaovay ihany ty resaka ty fa kalma tsara aloha ianao. Manaraka mibaiko fotsiny ianao. Efa ho avy ihany koa so ny hafa miandry amin'ny fotony izy. Anao inona izy? Ty présidenty koa le resy tena be fanontaniana mihitsy ka. Tena hita mihitsy hoe olona nianatra tany ampitan-dranomasina. Indray ariko, zay vita reto. Ohatra kosa mipôsiko marina. Zao mihitsy ka, tena olona tambany vohatra betsika roa lahy am'izao dia mitovy tsara. Ndao ary, tarito ny lalana. Ianao no nitaridalana ka, ianao no mahita ny toerana le antsika. Ohatra isifo. Ianao zany koa ne tena mampime mihitsy. Tsy misy fantatro ne izany toerana le antsika zany sifo hoe aiza na izy. Ay ve, zany hoe efa rehetra nosoratako reto ka jereo tsara. Ambolo-kaizina mbaravaram-bato. Hitanao ve? Toerana fanotrihan'ny jolany io e. Zay fiara taksi prosetra ny zalahy dia rindrika mihitsy ny fananana ho aminy. Efa nataonay izay fomba hanatratrarana ny zalahy reo fa tsy tratra mihitsy izy. Dia any sika no andeha. Misy zany lalana manitsy zany no hitanao dia any ny lalantsika. Vao maika tsy azoko. Isambotra tsy ho lampandropa fiara ve zany sika sa ahoana? Mananjanao Monsieur Arnaud a? Efa vonona ne entana fa aiza ihany le drone alefanao aloha lalana anay sy arona eny an-dalana e. Tô taraiky be zany. Tsy misy hevitra mihitsy ny drone e. Misy rahona amin'ny tatobe io fahatra misy anareo dia i circuit ny appareil mandravitra ny drone io ary mety hiteratoza ho anareo any raha sanatria ka mipoaka tampoka eny ambony eny.
efa misy fiara 4x4 5 mijery anareo any ka zay ny miara-miasa aminareo. Zany koa ve dia mba mety e? Orana mbola tsy latsaka io kory. Iza ny tifitrandreo fahavalo manaka-tsakanana ihany alohany? Zay ny resatsika e, tapitra. Afaka 20 minitra ary zalahy tonga any. Andriamanitro! Finina koa ry zavatra fotsifotsy ambony vato io. Marina tsy olona io. Dia anao inona ty amin'ity toerana kodaoda ty koa nefany. Areza daholo koa ry tovovavy mpiambina teo. Toa tsy nisy hitana ray aza. Zavarina ny telefonina teto amin'ity toerana ambony ity. Oe, toa mikopakopaka anany izy zany e. Miantso mihitsy. Hoe makeny tena tsy raikitra zany. Iza koa mahita na vazimby io na lolo vokatra ka tsy hoeny mihitsy aleo mikisaka moramora. Oe, ry ambony vato iray koa toa misy. Sady mitovy be ny akanjony. Samy fotsifotsy be daholo. Finina reto zany. Safira fino ty mahavaziny e. Marina tsy feo efa iny koa ane zany e. Ie, tena loza marina mafy. Fa tsy fifi ve io? Izy nefa efa sady toa miaraka manatona ny izy sy le iray zany e. Toa Lily. Ary iza koa io misaritafa eo ampovoan-dalana io sefa marina tsy fata eto antsika raha izao e. Maninona moa raha omena fotoana ampidiana kely aloka. Namatsika io ka hitanao izy nanao fetsika hoe manaraka asika. Andao zany dikan'izany e. Aza misalasala moa ianao président. Aleo mitsoka aingana fa ho rasy ty tatary ty. Aiza ny lalana? Tena tsy nasafira ty indray mitoraka ty marina mafy. Nanangatra daholo ve zany reo ankizy marobe ny vonoana nangalana tova sy maso e. Ka zay vao tena tambony Oe marina azaka tanatin'ny ty zo ty koa. Aleo ezaka tsara aloha dia vokato e. Oe, toa misy petsapetsany ato zany e. Misy ty tany raikitra be amin'ny tongotra dia misy biby lava be koa io. Marina tsy toa ififi marina. Tena fifi io ambony io. Miala tany fefa maty ianao e. Lasa fa tsy namanay velatsiny ane ianao e. Ataovy aloha izay voany atao sao dia maty eo e. Ohatray, toa tsy hita tampoka teo izay nalehany. Variana niakatra tao anatin'ity zokely ty koa dia niondrika dia tsy nahita izay nalehany teo. Ary iza koa ty misaritavy ty zany. Marina tsy tonga dia mandoalika ianao madame Safira dia ataovy ambony ny tanana aingakaingana. Izy ianao le olona tadiavinay e. Fantaro tsara ianao ka. Tena fantatro. Ianao ka le olona tsy maty manota. Oe marina, tena isefo-pany. Anao inona ty koa tony e? Ay ve, antsony raha marina no natongavako eto ry lay mpamorika sy fanetry be ny firenena. Esory amin'izay ny saritavanao iny raha misefo fa tonga ny fotoana lalan'ny olona rehetra ny marina. Faly ty fahoana ngatsy fangatsy maty ianao e. Fantatro loatra ny toetra ratsinao Safira. Tsy nisy nandoro zany ny tanoko fa zay ihany nandoro azy. Ary tetika maty-paika daholo zao mba antononanao ary anaparitaka ny sainao sy ny programa ratsinao. Ratsy nanao an'izao mantsy zay dia ny fatonay ny raisy ny fokon'olona teo no ny fitiavanao arena sarobidy. Ary tsy vitan'izay ihany fa tratra tamin'ny fomba tsy nampoizinao ianao satria ny fiara-miasa tamin'ny sefo no samborana an'ireo namanao rehetra ireo. Ny hevitra mantsy ianao hoe ty ambany vohitra dia tsisy atratra ny teti-dratsinao. Ianao le jiovavy izay tsy fantatro sy fantatro ny olona rehetra. Ianao mihitsy le jiovavy mpanorana ankizy kely efa karoa amin'ny fanjakana efa ela. Tena mpamono olona mihitsy ane ianao zany. Dia efa miomana fa hiara-ny alahelo maro anao. Ny renim-pianakaviana maro mitehitratra sy mitomany noho ny nataonao. Tena tsy misy tandroka marina ny ratsy ry Safira. Ianao koa saika madika tamin'ny akanjo nampindramiko anao itsoanao. Tena fetsy ianao ka, fetsy loatra. Saingany tsy fantatrao dia Andriamanitra ny nandamina ny zavatra rehetra eto ambany masoandro. Saika apikadra zany ianao. Sofa président nahita an'io fa raha tsy zany ngamba dia efa tsy tedy tsony dia ianao daholo ny fototra zao rehetra zao. Ve zavatra toy izany nazahoanao arena be toy izao e? Jereo amin'ireto fiara 4x4 ravolenta be reto ane e. Tena tsy misy eritreritra mihitsy ianao ka. Sahala amin'ireny tsy teraka ireny. Oka izay ny fihetsem-ponareo zareo
Aminay mpitandro ny filaminana mantsy tsy ilaina mihitsy ny fihetseham-po tahaka an'izany, ary apetraka eo amin'ny vavatan'ny fiofanana fa tsy azo entina miditra amin'ny sekoly fianarana sy fiofanana ao amin'ny mampitandro ny filaminana. Aminay rehefa asa dia asa ary lalàna ny miasa. Noho izany, ndao ianao Madame Safira, efa vonona ny toerana sahazanao sy ny asanao. Na ny tenin'Andriamanitra ary ny raha matoa miteny hoe tsy misy takon'izay tsy iseho ary tsy misy miafon'izay tsy ho hity. Anontany anao Monsieur Faly, ahoana ny hevitrao? Anapavinao io ary tsy maintsy higatra, nefa koa tsarovo fa nanao zavatra tsy mendrika azy fanetry be ny firenena. Fahavalo fanetry be ny firenena io sefa. Aleo izy hitsinjasaina fafiny aloha. Mety aminy izao sefa avelo misy aloha ny rindrina efatra ny fonja ny anovany toetrany. Raha reny zava-misy ny ainan'ireny mantsy efa nanirina andritra ny taona maro ka tsy hiova vetivety. Ndao amin'izay tsika andery Faly Marina izany. Avelo mpitandro ny filaminana nanao ny asany. Tsy mba Safira araka ny anaranao ianao fa Safira mangavoka, endrika ivelany fotsiny kay ny fiainanao hatramin'izay. Tena olona tsy valahary ianao. Dia ny farana atreo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Safira Sandoka, Safira Sandoka. Ireo nanome aina ny tantara: Nanja Mandresy, Nitsorandriamora-Sato, Felisy Narindra, Rabenarivo Sobo, Fifaliana Rajao ary Benjamin. Nanoratra ny tantara Nanja Mandresy.